Akory asika rehetra eto Toamasina miarahaba anareo indray izay ekipan'ny Bet 261 izay soloko tena eto tonga eto izay androany fa mba fantatra anareo hoe inona no tena atondianay eto aminareo tsy adinonay akory anareo eto Toamasina mety hoe malaza vao resaka foana niany Antananarivo any fa ianareo koa tsy adinonay hiaraka isika hiaraka hifaly hiaraka nalaza araka nolazaina hoe miaraka amin'ny Bet 261 mahazo sambatry dia izay fahasambarana anareo izay koa no ilainay dia tonga eto izay amin'ny fahaenina fafito ny fahavalo ny volana febroary indrindra tena hiaraka analasika hitety ny tanànan'ny Toamasina ao anatin'izay hiaraka hitandahatra amina siloposy maromaro izay hiaraka amin'ny andriambavilanitra mahafinaritra ihany koa hiaraka amin'ny mandresy ihany koa izay ho hitanareo hiaraka amin'ny ahena rehefa mahita rena dia aza misalasala mihitsy manantona anay raha misy ny fanontaniana afaka tonga ihany koa ianareo mbaliana somatsara ny fanontanianareo amin'izay fotoana izay izaka asambarana eo teo rehefa mahazo izay nanao sambatra dia midika an'izay izaka loka maro isan-karazany izay izany hoe io loka io tsy ho zaraina fotsiny dia hoe ty ampitiavana be kely dia kely ilaina ny fankasitrahana fa ilalaosika indrindra ampialao anareo izay fantatra moa amin'izao fotoana izao hoe malaza ny CAN Coupe d'Afrique des Nations dia amin'izy io indrindra no antony karakarahanay mity fotoana anankiray arahana amin'izany hoe ekipan'ny Toamasina izany parieuran'ny Toamasina izany Bet 261 tsy manadino anareo dia ny CAN fantatrareo ampahany hoe folon'ny volana febroary ny finale amin'izay zany voatapitra midika an'izay dia hiaraka hikorana isika amin'ny talata larobia dia lakamisy hariva dia hanao vidéo kely mihitsy tsika hoe zany parieuran'ny Toamasina miaraka amin'ny Bet 261 dia satria mantsy mbola hitety fahatany hafa zahay dia mataontsika fifaninanana mahafinaritra ihany koa hoe ny ambiance an'izany Toamasina zany mahafinaritra be amin'ny telo ora hariva amin'ny alakamisy hoazao fotoanatsika ihany koa eo amin'ny lamerie eo dia hitandahatra tsika hanao fety mahafinaritra be fa mialohan'izany talata sy ny larobia lakamisy maraina dia mbola hitety amin'ny tanàna Toamasina izay tsika dia hiaraka hifaly hatramintsika dia izay miaraka aminareo miaraka amin'ny Bet 261 mahazo sambatry ankasitrahana ianareo fotoana manaraka dia mbola ho avy izay amin'n'entananareo izay ary masy daholo